Isan'ny olana trehan'ireo mponina etsy Tanjombato ny fiampitana lakana indrindra rehefa fotoana ny fiakaran'ny rano. Nanolotra lakana miisa roa ny kandida ho ben'ny tanàna izay natolotry ny Antoko-Timina ao amin'ny komina Tanjombato. Teny antoerany ny filoha Marc Ravalomanana, ny sekretera jeneraly ny Antoko Ramatoa Olga Ramanasona ary ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy niatrika ny fanolorana izany. Tena faly ato eto aminareo eto. Hay venareo ka mahalala tsara fa tokony na lakana ny olona ty dia am'izay ny ankizy tsy mandeha miampita rano tsoa fa tonga dia mandeha ambony lakana ka dia tsara be le hevitra nareo any malala zany zao nareo tena mijaly be ty rehefa miakatra ny rano dia rehefa avy eo mahay nareo satria hainareo tsara lazao zao nampiasantsika an'ity mahavita satria miasa miaraka nareo miaraka amin'ny timina ka dia manentana ny vahoaka tia mandany japy aho hifidy ny lalana numéro 2 misy any Hery dia ny mpanolontsaina koa numéro 2 mitovy amin'ny any zay tarihan'ny Saondro anareo tia kaiky ty dia zavatra anankiray tiako ho fantatra hoe ianareo ty zany amin'ny lalana nalentsika teo iny rehefa avy ny olana sahirana be koa fa tokony mba heverina koa zay anatsarana iny efa lasa be ny tanàna ianao ary mino fa ho lasa ianao fa aza matahotra mino fa tsy ho an'ny kandida Hery dia zava-dehibe aminy ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina ao anatin'ny fahadiovana. Tsisy tanàna lakana le tanàna zany ahafahan'ny ankizy mianatra zany hoe tsisy ankizitsika tsony andeha hianatra ka mandofirehana lakana satria n'olole vola ho aloha zany dia le ray aman-dreny tsy manam-bola andavanandro dia tsy mianatra le zaza rehefa latsaka ny orana manomboka androany zany rehefa mandeha lakana io androany dia tsy mandofireny ankizy ny lehibe mandoha tsatsabidy isaorantsika amin'ny tafotafo ny président Marc Ravalomanana isaorantsika amin'ny tafotafo nanamafy ny filoha Marc Ravalomanana fa kandida manana traikefa amina fitantanana ny kandida izay natolotry ny Antoko-Tima ho ben'ny tanàna ao amin'ity komina Tanjombato ity. Saka betsaka nareo zay nanolotra n'ity lakana ity indrindra fa Monsieur le maire tsy latsaka ben'ny tanàna eto Ambomanatika sy ny Tanjombato nanolotra n'ity lakana ity satria zahay dia afa tena mijaly mihitsy zay natondra trano ary dia mbo mangataka kokoa zany zay mbo amboarina lalana ty aminay sy ny jiro zay zany soatra betsaka.